Dia falindray miarabantsika rehetra ry havana mahatratra ity fotoana ity ary nitao amin'ny fanahy isika afaka mihaona amin'ny tompo ilay lohan'ny fiangonana. Tena tompontsoa sarobidy zany. Ary sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra. Ary dia ny fanahy masin'Andriamanitra ne ameno antsika amin'ny fifaliany azontsika manatanteraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Sady andraisantsika fahasoavana be dia be no manandratra azy koa eo amin'ny voninahitra avo dia avo indrindra. Dia ampitombona antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ity androandro ity dia natokantsika andraisana ireo vaovao voatonga ary dia ampatsiarovina ao anatin'izany koa ny nandraisan'ny Kristy antsika satria fanahy iray ihany no anatanterahana izany. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Salamo 5:100 no iarantsika mamaky zao hiderana ny tompo noho ny asany, noho ny voninahiny ary noho ny fahatsarany rehetra. Aleluia! Miderana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny, midera azy noho ny asany lehibe, midera azy araky ny haben'ny voninahiny, midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara, midera azy amin'ny valiso ny lokanga, midera azy amin'ny ampongatapaka sy ny dia, midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy tsotsodina, midera azy amin'ny kipantsona maneno, midera azy amin'ny kipantsona tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofinaina samy mideran'i Jehova. Aleluia! Hoani Jehova ritany mirafirana, hoani Jehova dia ambara jetilisany voninainy tiraferambauva mirafirana, hoani Jehova dia ambara amini jetilisany voninainy firana firambauva mirafirana lay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ny mendrika, ny dera, ny laza, ny aja, ny voninahitra, mendrika ny fisandratana rehetra sy ny fahefana rehetra
satria tsy misy tahaka anao, tsisy azo ampitahina aminao, ary tsy takatry ny saina na visavosaina ny alehibenao sy ny alali ny fisainanao sy ny fahendrenao. Misaotranao zay fa vorinao eto, satria tianao tefena sy amboarina mba hahatonga anay ho tena zanaka marina tokoa, ho zanaka manoa, ary ho zanaka zay mahay mampiatrano anao, mahay mampanjaka anao, ary mahay manome voninahitra anao eo amin'ny fiainany sy eo amin'ny lafim-piainany, na nisambatan'olona izany, na eo amin'ny fianakaviana izany, na eo amin'ny fiangonana izany. Koa dia hatreto ity fotoana ity Tompo, ary aza velisaraka eto zay raha tsy nahazo aim-baovao, azahoanay indray mamakivaky ny fiainana amin'ny mahazanaka Andriamanitra, ary maneo eo amin'izao tontolo izao, eo amin'ny jentilisa, fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao ary reharehanay ianao, reharehanay mandrakizay. Dia amin'ny anarantson'i Jesosy, amen. Petraka isika. Mialatsiny ry havana fa misy ihany ny varilatsaka. Raha ny tena marina dia ny atokopira ny tokony hanomboka izao fotoana izao. Ko mbola ao anatin'ny fiderana isika, mangataka ny atokopira ary akatra ety andatanteraka ny anjara irany.
Anisan'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiainonany teniny mba azahoana manatanteraka sy miaina izany. Koa enoy ary ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika indray amin'ity alahady ity. Dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Izao toetra ny tenanareo. Fa mandalo zao fiainana zao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra zany, dia andeha hanetry tena isika, andino tena. Iaiky ny tsy fahatanterantsika. Isaotra kosa ny amin'izay tanteraka, ary mangataka fanavaozana sy fanadiovana mba azomontsika mivelona marina tokoa ny mahazanak'Andriamanitra antsika, hivavaka isika. Endre zany faharim-ponao Tompo, fa mbola miantso anay ianao satria tsy tonga hitadiny marina fa ny mpanota hibebaka. Ka dia avelanao zay andiny tena, amporisinao zay andiny tena, indrindra raha mitoetra amin'ny finoana na tsia. So dia sarisari-ponona fotsiny no anay, ary so dia tsy takatray azy. Ny faharatsiny'ity zao tontolo izao ity, zay efa nanongotanao anay, raha ny amin'ny fombany, raha ny amin'ny fisainany, raha ny amin'ny fanaony, na ny amin'izay sarobidy amin'ny indrindra, mba ahatonga anay kosa handray le tena sarobidy avy any ambony, dia le maharitra mandrakizay ao amin'ny toeranao Jesosy Kristy ankehitriny eo kavanany ray. Ko ankehitriny ary mangataka aminao zay, mamindrafo aminay ny amin'ny finonom-poana, mamindrafo aminay ny amin'ny fanarahana ambokony fotsiny ihany, zay fombafomba mpivavahana kanefa ny fonay tsy mitoetra ao amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Mamindrafo aminay ny amin'ny tsy nahaizanay nandiny tena, nampitaha ny fisainanay, ny fonay sy ny fitiavanay tamin'ny Jesosy Kristy, ka nahatonga anay ny irimbelona ny hevitra fa ny anay ny tsara, ny anay no mety, ka anjo ay tsinitsinina sy mahavery anay zany. Tompo mifona aminao zay, ny amin'ireo zavatra maro fantatray ny amin'ny sitraponao kanefa tsy narahanay, ny amin'ny tsy nahaizanay nikatsaka ny sitraponao, nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fa indraindray rehefa vitanay ny sitraponay vao mitady anao zay, vao miantso anao zay, vao mikatsaka anao zay. Misaotra kosa ny amin'ireo vetsovetsom-po faniriana anaty, mba te hitombo amin'izany fiainana ara-panahy zany, te hitombo amin'ny toe-panaraka anao Andriamanitra. Tsy anao reny, ary angatanay fahamelana aminao ny tsy fahaizanay nanao ny tsara, fa nanaovanay ny ratsy na dia tsy sitraka ihary reny. Dia misaotra anao zay fa Andriamanitra miheno vavaka, Andriamanitra mamaly vavaka, ary mahay manao mihoatra noho izay eritreretinay nangatanay araka ny hery izay miasa ty anatinay ianao. Koa dia ampimboninay ny fonay, ny sainay ary ny vavanay, angataka ny famindram-ponao miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po ny talao aminao zay mamela ny elokay. Diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avaozy ny fanahinay mba havonoka ny poanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen.
ry havana tsy azontsika eritreretina mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra atsika fa lehibe zany, lehibe zany ka na dia tsarontsika aza ny tsy fahatanterahyntsika sy ny fahalementsika, na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotantsika, dia ain'Andriamanitra kosa ny mamelantsika ary indrindraindrindra rehefa voavelantsika dia ampiraisiny aminy, piombona aminy ny zavatra rehetra ary piombo-panjakana amin'ny Jesosy Kristy zanany. Koa enoy ary ny teny anambaran'ny Tompo fa mahatoky izy, eno ny teny anambaran'ny Tompo fa azy ianao raha manaiky ho olony isondro fiandriny. Tsangana isika. Rehefa niaiky ny fahotanao sy ny bebaka teo anatrehan'ny Tompo ianao dia anjarany, ary zao no lambarany aminao: iza ny ampanga ny olombofidin'Andriamanitra? Andriamanitra no efa manamarina azy. Iza ny manameloka? Jesosy Kristy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra ho tanan'ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika. Koa anareo izay mibebaka marina, niaiky ny fahotanareo dia ambara ny finoana sy ny fitiavana, fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Kristy masina. Miderany Tompo. Amen. Dia voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika.
Tonga amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. Donc je demande à tous les jeunes ici présents à se lever pour chanter ensemble le 779, première et deuxième strophe. Seigneur Jésus, nous voici devant toi parce que tu nous appelles. Tu nous appelles pour être témoins de ta grandeur, de ta bonté, de ton amour dans ce monde où règne le désordre et les ténèbres. Merci de nous sanctifier. Et merci de nous accompagner afin que chaque jour que tu nous donnes soit une glorification de ton nom, mais également un moment, une occasion pour nous de croître en toi et d'atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, notre modèle. En effet, il est venu en tant qu'enfant pour être modèle pour nous enfants. Il était jeune pour être modèle pour nous jeunes. Et merci encore de nous enseigner selon ta parole. Par le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Je vais lire d'abord en malgache et après je vais lire en français le premier verset et puis en faire un petit commentaire. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia ka tsy zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanan'Andriamanitra, sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à droite du Père. Préoccupez-vous de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre.
Un jour, un jeune chrétien est allé au restaurant McDo, que vous connaissez tous, avec son camarade, chrétien également. Au moment de faire la commande, au lieu de commander le menu maxi, avec en plus le dessert, comme son camarade, il a commandé juste le menu simple, sans le dessert. Alors qu'il a de quoi payer le double d'un menu maxi. On appelle ça maxi best-of, je crois. Alors son camarade, étonné, lui demande, « Mais pourquoi tu ne commandes que ça? Tu n'as pas faim ?» « Non, répondit-il, parce que le reste, je vais le mettre dans ma poche dans le ciel. » « Quoi? Tu as une poche dans le ciel? » « Oui. J'ai une poche dans le ciel, un petit sac si tu veux. Il faut que je l'approvisionne, régulièrement. Et comment est cette poche? Lui a demandé son camarade. Non, je ne peux pas le décrire. De toute manière, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Alors comment tu fais alors? Comment tu fais pour atteindre cette poche qui est dans le ciel? Voilà. Je mets de côté ou je mets à part une partie de mon argent de poche, une grande partie de mes primes de bonne conduite. Je ne sais pas si les parents aujourd'hui donnent encore ça, primes de bonne conduite. Je crois que c'est une chose à reprendre. Et je prends une partie de tout ce qu'on me donne, comme cet argent pour le restaurant que mes parents m'ont donné, et j'en mets dans une poche provisoire à la maison. Et le dimanche, je le verse dans une autre poche qu'on appelle le ract. Et ainsi, une fois que je le verse dans la poche du ract, le Seigneur, il le considère comme de l'argent versé dans ma poche au ciel. Et quelquefois aussi, quand l'occasion se présente, j'en donne aussi aux pauvres. Et au moment où je les donne aux pauvres, le Seigneur agit pour que ça puisse rentrer aussi dans ma poche, dans le ciel. Waouh! Le camarade étonné. Mais les questions fusent encore. Mais combien t'as déjà mis là-bas? Combien? Combien d'euros? Alors il répondit, d'abord ce n'est pas en euros, ni en FMG, ni en arrière. C'est en francs célestes. Si tu veux, c'est en francs spirituels. Et comment ça? Parce que dans le ciel, il n'y a pas notre franc. Alors combien t'en as mis là-bas? Mais je ne sais pas. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui compte. Le Seigneur m'a appris ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne doit pas le savoir. Matthieu 6, verset 3. Alors je ne compte pas. Tout ce que je peux donner, je le donne. Tout ce que je peux verser dans ma poche au ciel, je le verse. Parce que je donne avec le cœur, mais non avec la pensée qui calcule. Je ne donne pas avec la pensée qui calcule, je donne avec mon cœur. Je ne donne pas avec ma raison qui cherche toujours des excuses. Non, je donne avec mon cœur. Alors,
le camarade a cessé de poser des questions. Ça l'a fait réfléchir. Et à nous aussi, ça nous fait réfléchir. Je m'adresse un peu aux parents, donc je vais dire en malgache. Zaro amin'ny lalana tokony aleno ny zaza fa rehefa lehibe azy tsy miala amin'izany. Inona ny zavatra misy indraindray? Ameo volany atao rakitra. Dia izay tiantsika ameny ray aman-dreny amena ange fa indraindray tsy tiany amena akory e. Zaro no zanantsika nome ho an'ny tompo. Fa tsy hoe tia omeo ho an'ny tompo, fa omeo azy. Dia zaro izy, ahay androtsaka ao amin'ny paosiny any an-danitra. Alors pour nous, enfants et jeunes, nous avions l'habitude de demander aux parents, donne-moi pour le raktre. N'est-ce pas? Alors les parents cherchent et donnent. Ils te donnent 5 € parce qu'ils veulent que tu l'en donnes, mais est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu veux donner 5 €? Peut-être que tu veux donner qu'1 €. Peut-être aussi que les parents donnent 5 €, mais tu veux en donner 20. Pauvre de toi. Que ça? Alors apprenez à donner avec votre cœur. Pour cela, faites comme ce camarade. Comme ce camarade chrétien, petit à petit. Je ne vous demande pas de le faire tout de suite et de beaucoup, mais petit à petit, apprenez à ne plus demander aux parents où est le raktre. Si vous recevez de l'argent de poche, des primes, ou de l'argent pour aller au McDo par exemple, comme ici, pensez à votre poche au ciel. Et pensez à garnir cette poche. Parce que dans cette poche, il y a le bonheur éternel. Approvisionnez votre poche dans le ciel. Ne la laissez pas vide. Et je pense que ce n'est pas seulement valable pour les jeunes et les petits, mais pour les adultes également. Visez, cherchez, désirez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à droite du Père. Préoccupez-vous de ce qui est en haut et non de ce qui est sur la terre. Amen. Manao ny hira fito amin'ny fitopolo amby zato ndray isika ny andininy voalohany mialohany vavaka sy ny vakiteny izay ho tanterahan'ireo tompon'anjara efa voatendry. Fito amin'ny fitopolo amby zato ny andininy voalohany. Sotranao ndray zay satria noho ny fahalebiazan'ny fitiavanao dia nataonao tafavory eto amin'ity toerana ity. Sotranao koa zay tompo satria mbola amenao zao fotoana zao ahafahana indray mandray ny teninao sy ny hafatra avy aminao koa magnataka aminao zay tompo. Sokafo ny fona sy fananay ahaizanay mandray an'izany teny sy hafatra avy aminao zany. Ary mangataka aminao koa zay mba hitahinao mpanomponao zay mitondra ny teninao mba ianao ny anamasina azy ka ianao ny ampiteny azy tompo. Voninahitry ny anaranao. Amen.
Iaraka maka ny soratra masintsika izany dia hitantsika eo amin'ny Isaia toko farak ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Isaia toko farak ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary isy lofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an' Jehova. Ary ho antra-kasitrahana amin'ny fatahorana an' Jehova, ka tsy hisara araka ny hitany masony izy, na ampieky araka ny reniny sofiny. Fa ho tsarainy amin'ny fahamarinany malahelo, ary omeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Amelin'ny tany amin'ny tsorakazon'ny vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no amin'ony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary ny fanahy mahatoky no fehikibony. Ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny omby kely mifa iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy, ary ny omby vavy sy ny bera hiara-komana, ny zanany hiara-mandry, ary ny liona hihinana milolo tahaka ny omby, ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera, ary ny zaza mitsaha minono hanindrotra ny tanany ao amin'ny lavaky ny menarana. Ary tsy hanandratra na hanimba eran'ny tendrombohatro masina izy, fa ny tany ho henoko ny fahalalana an' Jehova, tahaka ny anaronan'ny rano fanambin'ny ranomasina. Ary amin'izany andro izany ny solofon'i Jese izay tsangany ho fanevan'ny firenena, dia izy no tadiaviny jentilisa, ary ny fitoerany dia ho voninahitra. Amen. Tohizantsika ny vaky teny ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 5:10 ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Romanina toko 5:10 ny andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahasivy. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika ananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoanana avy amin'ny soratra masina. Fandriamanitra ny faharetana sy ny finoanana ny hampiray hevitra anareo araka Kristy Jesosy, mba ho sainy iray sy vavy iray no iarahana kalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa anareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo, koa ho voninahitra Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo mivoafora no ny fahamarinan'Andriamanitra ahatony teny fikasana tamin'ny rajana, mba hankalazan'ny jentilisanaandriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe, izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Amen. Poloto izantsika ny vaky teny, izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Matio ary vakitsika eo am-pitsanganana. Filazantsara araka ny Matio toko 7:1 ka hatramin'ny 12. Matio toko 7:1 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nisy eo Jaona mpanao batisa nitory tany any efi-Jodiana na hoe, mibibay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fa izy no ilay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe, injany misy feony miantso mafy any an-efitra hoe, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Ary ny fitafian'izany Jaona izany dia lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mba ny tany rehetra morony Jordana dia nivokana nakany amin'ny Jaona, ka nataony batisa tao amin'ny io ny Jordana ireny rehefa naiky ny fahotany.
Fa noho ny nahita ny fariseho sy ny saduseho maro nanantona ny batisana izy, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no naneho hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza vo mendrika amin'ny fibebahana ianareo, ary aiza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato reto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fodotry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipany anaty afo. Izao dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany akoa aza ao. Izy no hanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tana ny fikoroany, ary izy hanadio tsara ny eo mpamolony, ka hanangona ny variny ho any an-tsombotra, fa ny akofa sy ny mololo ho dorana amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Manao ny hira mialoha ny hitoriana ny ten'Andriamanitra isika. Fa ilay andrasana tsy ao. Misy tantara tahaka izany ny ainanay tamin'ny fotoana. Nisy fanambadiana izay tanterahana taty Frantsa. Mbola tsisy ny telefônina portable tamin'izany, ary tsy misy telefônina tao an-trano tany Madagasikara. Ka dia natao zany le mariazy fa ny fianakaviana mba mifaly koa any Madagasikara. Ka dia amin'ny fotoana manao fety, manao sakafo, etsetra etsetra. Dia no manina tokoa ary dia natao. Vita ny fety sabotsy, nahazo telegrama ny alatsinainy. Tsy vita ndray la mariazy fa tsy ampy ny papier. Ka ny fety efa vitako. Fa fety tsisy mariazy. Atsika moa zany. Ary mety ho zany koa ny krismasy. Tsy misy ny tompo, tsy misy ny Jeso, daty fotsiny no ankalazaina. Ary inona ny mety tsy hatanteraka izany, satria tsy voaomana handray sy tsena ny tompo ny firenena. Tsy voaomana hitsena sy handray ny tompo ny vahoaka. Tsy voaomana handray sy ampetrano ny mpamonjy ny olona. Araka izany dia mbola d'actualité ity antsoantson'ny Jaona mpanao batisa ity, izay nalaina rahateo tamin'ny antsoantso izay efa tany amin'ny mpaminany 900 taona mialohan'ny hatongavan'ny tompo. Amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Misy fanontaniana mipetraka ihany, efa haintsika loatra ny zany e. Efa haintsika izany. Fa inona no hevitra izany? Inona no takiany izany teny izany amintsika? Inona ny afatry ny tompo ho amintsika ankehitriny? Amboary ny lalan'i Jehova. Amboary n'iza? Izy tia saina manamboatra ny lalan'i Jehova ity, iza? Ary amboarinaiza
Misy projet any Madagasikara any zao anorina autoroute miainga aty Makary. Fa tsy lalan'i Jehova iny fantatratsony hoe lalan'izy avy tany amintsika moa dia misy hoe lalan'ny papa. Tsy zany moa. Fa ny lalan'i Jehova amboarina iza. An'olo fanontaniana roa reo aloha ny valitsika. Iza no asain'ny tompo manamboatra ny lalany. Ny olona sainy mamboatra ny lalany dia olona ny bebaka. Olona ny bebaka. Manetry tena, mahita ny fantrany, mahita ny tsy fahatanterahany, mahatsapa ny fahotany sy ny fahadisoany, ary dia manatona ny tompo, ny vily lalana. Amboary ny lalan'i Jehova. Iza ny olona anamboatra ny lalan'i Jehova? Ny olona miova lalana, mibebaka. Ary rehefa mibebaka dia nandray ny tompo. Ary rehefa mandray ny tompo dia ambarany Jaona toko 1:12 izay nandray azy dia ahoana izy? Nomeny hery ho lasa zanak'Andriamanitra. Zany nge. Tsy hoe nandray ny tompo any ianao ka ny fiainanao maly ihany mbola fiainanao mandraka ankehitriny e. Niova ny lalana. Niova ny fomba sy ny fijery ary ny fisainana. Tompo ateto miray fanahy amin'Andriamanitra. Fanahin'i Jehova ao aminy. Ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana. Ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehova. Rehefa manana izany izy dia zavatra mamy ao aminy, hanitra kasitrahana. Le parfum tsara indrindra nge zany e. Asa ny parfum anareo iza? Fa ity parfum hafa ity. Parfum hafa. No entiny mijery ka tsy araka ny hitan'ny masony intsony na araka ny reniny sofiny. Mbola betsaka ny kristianina mandeha araka ny hitan'ny masony sy ny reniny sofiny. Ho avy zao ny krismasy, inona indray ny cadeau? Parfum. Ty misy parfum tsara be ty. Tsy vidim-boly ty parfum ty. Io le omena maimpoana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Fanahy ny fahamarinana. Fanahy mahatoky. Ary rehefa manana zany fanahy zany miova ny zavatra rehetra. Rasaiko rehefa avy eo zay. Miova ny zavatra rehetra. Ka izy ary ny anamboatra ny lalan'i Jehova? Ny olona miray fanahy aminy. Tsy mandeha araka ny fisainany ny tena intsony. Jerentsika tao amin'ny D9 androany zany. Hoe inona nge ny fanomezana voalohany alohan'ny fanomezana rehetra? Io ny manome vidiny sy lanjany ao anatren'Andriamanitra ny fanomezana hafa rehetra. Anao tsy rakitritsika rehefa avy eo. Fa raha tsy vity io rakitra voalohany io, raha tsy vity io fanoloran-tena voalohany io, tsisy dikany ny ambiny. Romanina 12:2. Atolory ny tenanareo fanatitra velona, masina sitrak'Andriamanitra, dia fa ny pompanahy mety ataonareo zany. Ny toyiny, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Mazava ane zany e. Zany le olona manamboatra ny lalan'i Jehova e. Ny any amintsika any ny sonono manao ny atsy, ny Egyptianina no manao atsy zany. Fa tsika tsisy mahasono sy maha-Egyptianina io. Fa ao amin'ny Kristy no andraisana an'io. Anika rehefa manana ny fanahy ny tompo, vonina anaraka azy. Ary mazava nge ny tenin'ny tompo e. Na iza ta anaraka aoka izy andany tenany sy tondra ny azo fijaliany ka anaraka. Raha torinareo ety amin'ny Capitole zany vitsy ny olona anaraka anao. Andany tena. Kony rehefa tsy hitako, za rehefa tsy hitako misy je me retrouve plus. Ka hoana indray ny mbola hoe mandany tena. Za rehefa tsy hitako. Anika vitsy ry havana. Vitsy. Ary tsy natao akivy antsika izany, fa mahatoka antsika heritreritra tsara ny hoe ay tsy mandeha ho azy kay.
zany hoe miaraka amin'ny tompo zany. Tsy mandeha ho azy kay zany manana ny tompo zany. Ay tsy mandeha ho azy kay zany miaina ny krismasy zany. Ay tsy mandeha ho azy zany mitsena ny tompo zany. Tandremo hoe olona tahaka an'iza, tsy le olona manao anakapo fotsiny hoe zay efa taranaky Abrahama. Raha mpiarina amintsika zany dia hoe tsy le manao anakapo hoe za efa vita batisa, za efa mpandray fanasan'ny tompo, za efa dekona, za efa mpiandry, za efa pastera, za efa zao tsy zao. Tsy zany. Lay batisa ny fanasiny afo dia tsy hita. Ary zany ny tsy tsarany ty lay manana ny fanahiny Jehovah ty, tsy tsarany araky ny hitany maso sy ny reniny sofina. Zao ony e. Mamoazo vomendrika ny fibebahana. Ary zany no afaka manao ny lalan'ny Jehovah. Ka aza manao hoe zay efa zao, za efa zao, efa zao. Ndray passeport mihitsy zany, zay taranaky ny paster zao. Nenay ny ray aman-dreninay dekona efa takitsy. Efa nilazaiko teto fa tsy ty le raha mikorina ao amin'ny tenanao io, tsy io le raha nanavotananao fa ny rany Jesosy Kristy nilatsaka teo Kalvari. Io lay anasany anao rehefa avy eo, zay misotro ny rako no manana ny fiainana mandrakizay. Fa ny ran'olombelona tsy mahavonjana dia manao tsitsika azany any amintsika. Amboarin'iza, amboarin'izay mibebaka marina, nanaiky hiova lalana. Rehefa miova lalana tsika, afaka manamboatra ny lalan'i Jehovah. Dia amboarina izy e? Ao anaty. Ao anaty. Ny Baiboly dia mampiasa ny teny hoe fo ilazana ny ao anaty. Misaora ny Jehovah ary fanahiko, ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Io lay fo. Tsy lay mitepy akory, fa lay toerany ny finiavana sy ny fanoloran-tena. Ao lay fo. Ao namboarina ny lalan'ny tompo, ao anaty ao am-po ao, move. Vonina andray ny tompo tokoa ny ao anaty kosa feno zavatra hafa. Fa aiza koa ao atokantrano. Ao atokantrano koa no andraisana. Rehefa mitsangana ambaravarana ka mandondona ao ny tompo. Raha misy mihany feoko ka manompo varavarana, diditra ao aminy aho ka hiara-sakafo aminy ary izaho aminy. Tokantranonao koa teny ny tompo anjakana sy toerana. Amboary ny lalany hiditra ao aminao hoe amboary. Mbola misy zavatra manakatsaka anao tsy ahafahan'ny toetra ao. Mety ho fombo zany, mety fifandraisany zany, mety zavatra mipetrapetraka ano any zany. Manakana ny tompo tsy afaka hiditra. Amboary ny lalan'i Jehovah. Ao am-piangonana. Ho lava ny resaka eto raha iresaka ny ao am-piangonana. Amboary. Move tena miaraka amintsika eto ny tompo ary alaizy izy. Ranangizy eto ihany fa miferinainy hoe drery eto izy mampipalahelo. Nefa izy mba te hifaly. Amboary ny lalan'ny tompo ary ataovy mahitsy ny lalakaliany. Fantaniana roa ny ray. Amboary ny lalakaliany ka ny kototona ozy izy alamao tsara. Ny vilivily aitsio tsara. Raha mijery ny teny fototra isika dia zany no ambarao. Ka inona ny lalana amin'ny kototona? Dia tsy hahafahan'ny tompo makao amintsika, miaina miaraka amintsika. Inona ny lalana kototona? Ny manafangaro ny tenin'ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny syncrétisme riavana dia mbola iainana kristianina betsaka. Tia ny tenin'Andriamanitra fa tiako ny teninay e. Tia ny tenin'Andriamanitra fa tiako ny tenin'izao tontolo izao e. Nefa mazava ny tenin'ny tompo nampitondraina ny Isaia. Ny fievitra sy fievitra eo ary ny lalanareo tsy mba lala. Mbola manao dido ihany le olona e. Tsy mpitany ny tsy dekony ny tsy mpiandry io. Mbola manao dido ihany ka zao ka. Ho riavanao. Raha takatry ny sainao ny sain'ny tompo. Dia tsy nila nompo teo amin'ny azo fijaliana Jesosy.
ny fihevitrareo ary ny lalana reo tsy mba lalako tahaky ny avony lanitra ny tany ny avony lalako no ny lalanareo ary ny fihevitrareo izy nefa narefy mafinaritra ary moa antsika manao astrofizika univers io ka tsy immuable io fa mitatra zany hoe ny refiny zao afaka 2 segonda dia efa tsy refiny tsony ka zany tsy zavatra tsy azo refesiny zany no anoaran'ny tompo ny elanelany eo amin'ny fihevitsika sy ny fiheviny noho zany ny teniny ihany e aza fangaroaro aza ampiadina inona koa ny lalana mikitotoana rehefa ampifangaron'ny olona ny lojika amin'ny olombelona sy ny lojika an'Andriamanitra zany koa save dia mba mety Paoly dia nametraka fanontaniana aiza ny endry aiza ny mpanora dalàna aiza ny mpiadevitra amin'izao tontolo izao aiza ny intelligentia aiza raha vitany renina navitra an'izao tontolo izao tsy maty Jesosy tsy nidina tety izy ary mbola ambarany Paoly efa nampidin'Andriamanitra ho fahadalanany ny fahendren'izao tontolo izao hoe fandrosoana à tout prix inona fiamorana le monde est en danger zany nge tontolo iainantsika io zao e tsy fantatra ny avoaka ny rapitso raha mitombo mihoatra ny 2 degré dans 50 ans ny température ny tany dia mety ho ripaka ny ampatelon'ny olombelona ary ireo tanàna ngezabe tsy azo iainana ntsony fa hitondra masika isanandro tsy le masika ohatrany itsika tena masika misy ilay oxygène ary edina indray ny oxygène amin'izany milahatra oxygène indray amin'izany zany ataovy mahitsy ny lalakaleny efa voadio ny tenin'Andriamanitra efa voazahary toetra tahaka ny memy ny tenin'Andriamanitra marina sy mahitsy io nambarako teto tamin'ny nanomboana sekoly alahady tsy miverina amin'ny tompo io raha tsy tanteraka zany nanambaran'ny soratra masina azy io Isaia 5:5 ihany tsy miverina amin'io ka tandremo ny lalana mivilivily tsy mifanaraka amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra tandremo fa ny teny zay laoko ny vavako ny tompo tsy verina amiko foana raha tsy mahatanteraka ny sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy riavana mahavarina ange ty Andriamanitra ty ary zany ny fanamby defi lehibe apetrany amintsika apetrany amin'izao tontolo izao fa apetrany na mino azy apetrany amperitreritra ihany nge le fitantarany Isaia ato rehefa mitoetra le fanahin'ny Jehova fanahin'ny fahendrena ny fanahin'ny fahazavan-tsaina ny fanahin'ny filorotsaina ny fanahin'ny faherezana ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana ny tompo ka tsy tsara araka ny hitany maso na hijery araka ny reny sofina fa andeha araka ny fahamarinana indra ny vokany ny ambody hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely ny fa iray toerana ny zazakely ny roka azy ny ombivavy sy ny bera moa zany ny orsa dia hiara-komana ary ny zanany hiara-mandry ny liona hihina amin'ny lolo tahaky ny omby ary ny zaza minono hilalao amin'ny lavaky ny vipera ary ny zaza mitsanona ny tantanany amin'ny lavaky ny menarana ary tsisy anakorontana itsony na animba eo amin'ny tendrombohitra masina mirakla anie zany fa mirakla zay miankina amin'ilay fahatanterahany tenin'Andriamanitra sy ilay fitoeran'ilay fanahiny ao amin'ny olona ao amin'ny Jesosy io ary ho tanterahany Jesosy io na manahoana fa isika ahoana kosa ohatra ny nofinofy ange zany ny fotoana nanorotany Isaia ampaminany dia efa 910 taona izay 910 taona zay ny nanako ako ty teniny ty fa ahoana ny vokatra zany ohatra ny nofinofy zany kanefa zany ny tenin'Andriamanitra ary ho tanterahany zany ary zay ny farany misy nofinofy na everitsika olombelona ho nofinofy kanjo tena zava-marina ary fikasan'Andriamanitra satria lazay ny teniny tanteraky reo tsy voela koa reo zay na re olona zay mpifahavalo tena mpifahavalo
nefa dia lasa niavana niavana zany a ilay zava-mahagaga ry havana heri-taona lasa zay a dia nanomboka asa isika dia ny fananganana ny trano mba azahoany ny asan'Andriamanitra mizotra tsara ary azahoantsika mijoro ho fiombonana masina tsisy manavakavaka ary azahoan'ireo aktivité rehetrarehetra mandeha araka ny tokony ho izy 5 taona zay tsika nivezivezy azy sy aroa rehefa misy zavatra lehibe atao reny rehetrareny dia tao ampijeren'Andriamanitra atsika ampahafantaran'Andriamanitra atsika fa izy manana solution meny atsika ane dia ozy izy mibetsaka hoe nofinofo zany zany ve dia ho vita raha fikasan'Andriamanitra zany tsy maintsy tanteraka fa asakasakao zay tsy te hiombona amin'Andriamanitra amin'izany raha fikasan'Andriamanitra zany tsy maintsy tanteraka ary mety hiandry angamby ianao rehefa tanteraka ho teo efa tara loatra efa tara loatra raha tanteraka vao hoe ho teo fa nytany olo ny tenin'i Jehova hoy Josafata rehefa resy lahatritsika dia aza atao hoe nofinofo zany aza atao hoe zany ve dia ho vita fa raha vitatsika io tsy mila mivavaka raha vitatsika io tsy mila finoana raha vitatsika io tsy mila ny fanahin'i Jehova hitoetra ao amintsika raha vitatsika io tsy mila ny fahagagana ataon'Andriamanitra tianao zava-magaga Andriamanitra fa izao amboariny lalany fahagagana ataovy mahitsy ny lalakarehan'ilay mahay manao fahagagana dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra miandrana krismasy tsika mbola misy tsara noho krismasy aotsika andrandraina dia ny zanak'Andriamanitra afaka manompo amin'ny fifaliana tsy misy ateritery ny zanak'Andriamanitra manana ny fanahiny Kristy ka vava iray sy saina iray no iarahany manome voninahitr'Andriamanitra afaka mifandray tahaka ny nandraisan'ny Kristy azy no voninahitr'Andriamanitra olona manana ny fanahiny fibebahana ka mikatsaka mandrakiriva ny sitrapon'Andriamanitra mikatsaka mandrakiriva ny fanjakany sy ny fahamarinany raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ka anefy ianareo ho vonina hanamboatra ny lalan'ny tompo ary hanalan'ny kitotoana rehetra mba hahitsy ny lalana izorany eo amin'ny fiainany ny tsirairay hahitsy ny lalakizorany eo amin'ny fiainany tokantrano hahitsy ny lalakizorany eo amin'ny fiainany fiangonana ka anehoany ny mahandriamanitra lehibe tsy misy to azy amin'Andriamanitra mahagaga azy amin'Andriamanitra tapitrohatra azy amin'ilay mahandriamanitra mandraka izay azy matoky le ny antso anareo ary te hampahitanareo zany izy ahatanteraka izany ho an'izay te hino azy amen petraka isika
izao dia rahantsika manonona eo mpitsanganana ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana ny tany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly nanapaka Pôntiö Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika naleva. Nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ao ny an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa. Avy ihany ny havia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Izao ny tompo dia manasa antsika mba iray latabatra aminy. Ny firaisan-databatra amin'ny tompo dia fampiraisana antsika koa. Ny fampihavanana ny tanterahan'ny ray ho antsika, na dia tsy mendrika aza antsika nampiraisiny tamin'ny zanan'ilay tokana, dia entiny mampihavana antsika koa, na eo aza ny fahasamihafana, na eo aza ny mety fomba n'izao tontolo izao mampitsitokotoko. Ny tompo kosa tia hampiray aina antsika, manasa antsika hiombon'aina aminy, mba azotsika miombon'aina. Ataontsika ny hira 4:9 dia mangataka ny diakonina mba hiakatra ety. Rehetrarehetra izao no mifampizara fiadanana. Asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Entiko tompo ray masin'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tia anay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalan'ny kimoderan'ny anjelin'ny fiandriananao, hitsaon'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavitra. Ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe It's
eno ry havana ny teny voasoratry ny apôstôly masina mirakitra ny amin'ny fanasana voalohany izay nataon'ny tompo ary mbola ankalazaintsika mandraka ankehitriny izany fa Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra dia nivakiny ka hoy izy ray soano ity ny tenako izay omena ho anareo izao natao ho fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho any rehetra ho famelan-keloka ka na ovinana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana koa dia misaorany ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen mipetraka isika ry havana ataontsika izao ny hira 17 ny andininy fahatelo hira fa 17 ny andininy fahatelo efa nandray ny fanahin'i Kristy dia ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika ry havana izany no ahafahantsika manonona ilay vavaka nampianariny manao hoe rainay izay ny an-danitra vao masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay n'io izay anina sahaza ao anay ary mamelana ilokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen aoka hitsangana ny fiangonana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika fa isika rehetra izao na dia maro azy ary na dia samy hafa azy dia tena iray ihany satria samy nihinana tamin'izany mofo ray izany avokoa ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rany Kristy ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaky mba ho famelana ny elontsika mba ahazoantsika kosa mifamela eloka tahaka ny namelan'ny elontsika hoy ny tompo avify efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra manao ny hira efa voatondro isika mahazo mipetraka ny tsy mpanday fanasan'ny tompo ary dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny divay rehefa tavaverina ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka isika
manatona ianao no mady ianao no marina ianao no masina vadeo le aure aoka hitsangana ny mparay fanasan'ny tompo hoy Jesosy tompo raiso ano ty ny tenako zay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana hoy koa Jesosy Kristy tompo sotronareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao zay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao no ataovy ho fahatsiarovana Jesosy Kristy tompontsika zay vao omby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny filoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo ny fiadanana mbola ataontsika ny hira fa 920 sy 200
mipetraka isika. Mpiangonana isika. Alatsiny indrindra amin'ny fampiandrasana. Ny mpitandrina sy ny komity FPM Toulouse dia faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no azo ambara amintsika anio vaovao nasionaly fiofanana SAP KNPL. Mampatsiahy antsika ny fiofanana SAP KNPL FPMA arahana amin'ny fankôla isaky ny alarobia manomboka amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 7 ora alina. Izany ditantsika misoratra eto. Vaovao ivelany fanasana karoly anglikanina sy kominiona masina. Ry kristianina havana, afalina ho anay ny manasa anareo mpiray finoana hiaritsena ny Noely amin'ny alalan'ny karoly sy kominiona masina fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny karoly dia fotoana iray natokana fiangonana anglikanina amakiana ny tantarany nahaterahan'i Jesosy mpamonjy antsika. Vaky teny nalaina avy amin'ny testamenta taloha sy vaovao izany ary elany lanina hira Noely, krismasy maromaro. Ireto ny daty sy ny toerana. Izany dia ho tontosaina ny alahady 1 Desambra amin'ny 10 ora sy sasany maraina. Ny toerana dia any amin'ny Notre-Dame de l'Assomption, 23 rue Larade, 31 200 Toulouse. Vaovao tafo filazana manjo. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46, versets 2 à 4. Le Seigneur a décidé de rappeler auprès de lui Rasafi Mananzaka et Ernyain, le 1er décembre 2022, après 45 années passées parmi nous, de la part de ses parents, Rasafi Mananzaka, Monique et Désiré, et toute la famille. Famangina Manzo, ny famangina fianakaviana voalohany irina olo miaro soa sy rabe-faniraka ny aran-tsoa izay namonorainy dia ho tanterana ny alahady 1 Desambra herinyanio. SCTM na endripeo hivaritra calendrier 2023 sy hitana stand ny sampana rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana. Izany dia manomboka androany 15 € ny vidiny ary hanomboka amin'ny 1 Desambra herinyanio ny livraison raha mety tsara ny commande. Sampana fifoazana. Ny sampana fifoazana dia mampandray antsika fa misy ny asa sy fampaherezana ny alahady 1 Desambra 2024 aorian'ny fanompoam-pivavahana. Secoule ny tenin'Andriamanitra, STA. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Afin de soutenir les activités du Sampan et contribuer à la réalisation du projet Chan Fiangonana, la STA a le plaisir de vous faire part de la vente de Bibles personnalisées. Un stand sera mis en place à la sortie du culte où vous pourrez voir et acheter les articles ou passer vos commandes. 20 modèles sont disponibles de suite. Les nouvelles commandes personnalisables et en version française pourront se faire auprès des membres du bureau STA. Le prix de vente est fixé à 35 €. Feun Mazava, FNM, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La chorale Feon Mazav a l'immense choix de vous annoncer son Isantona, le jour où Dieu donne. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 17 décembre 2022 à 19h au Vieux Temple. Venez nombreux car les places seront limitées. Soyez bénis. Fiftianana tekon arnandreny fen'ny tompo aho nanao hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izao inty aho irao aho Isaia toko faha 4:9 ho tanterana amin'ny alahady 9 janoary 2024 ny fifitianana dekona iray isolo ny iray nifindra monina koa misokatra ny fisoratana anarana any amin'ny mpitandrina dia nizao ary mifarana ny alahady 1 volana janoary 2024 adidy ny mpandray tsy tratra ny tanjona momba ny adidy ny mpandray na afaliam-po hatramin'ny farany volana oktobra teo tsy ampy 3018 € zany koa manentana antsika mpandray rehetra anao zay tratry ny araky ny teny hoe efa mivoadinao amin'ny tompo salamo 50 ny 4:40 mpanatrarana amin'ny banga hatramin'ny farany taona 2022 toy izao no mikasika ny cotisation mensuelle 15 € ho an'ny mpiasa 10 € kosa ho an'ny mpianatra ny tsy anasa ary ny misotro ronono azontsika atao ny mandoa amin'ny alalan'ny virement na isan-kalahady ny fanaovantsika izany dia manampy indrindra ny fiangonana manantanteraka ny adidiny maro ara-bola mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra hatrany izay manome fifaliana no akasitrahan'ny tompo étude biblique mitohy ny étude biblique ny talata fa 9 décembre amin'ny fitora sasany ariva amin'ny alalan'ny Zoom asa fitandremana misy ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 tolakandro journée continue zany ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro fanadiovana ny trano fiangonana ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana anio dia ny sampana lehilahy kristiana sy ny sampana vehivavy kristiana fankalazana ny krismasy toy izao ny fandaminana amin'ny fampivavahana amin'ny krismasy ho avy izao misy fidirana indroa ka ny voalohany dia amin'ny 2 ora sasany tolakandro ary ny faharoa kosa dia amin'ny 4 ora tolakandro ny antony dia tsy nahazo fiangonana na sala lehibe isika toy nisy ataona ka voatery mijanona ao amin'ny temple du Salin ihany eto zany mba tsy hisy olona be loatra na amin'ny fidirana voalohany na amin'ny fidirana faharoa dia manasa antsika hisoratra anarana dia nizao isan-kalahady ary isy roa manokana alefa amintsika ka ahafahana manao izany amin'ny mpilaminana dia isaorantsika ny tompo amin'ny fitahiny tsy tapaka diary-piangonana ny fampompivavahana amin'ny 1:10 sy 7:10 Desambra dia atao any amin'ny Vieux Temple manomboka amin'ny 10 ora sasany maraina ny fankalazana ny krismasy kosa ny 15 Desambra dia eto amin'ny temple du Salin ka miditra indroa araka ny voalaza teo amin'ny 2 sasany sy amin'ny 4 ora tolakandro dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra iririana Falmirabatsika avana amin'ny anaran'ny tompo fanamafisana kely ihany sady fanazavana mikasika ny krismasy teo zany satria betsaka tsika ny manontany raha ny tena marina dia ny toerana ny fiangonana tokony angonantsika zany ohatra hoe kristoroa rehefa krismasy dia tsy azontsika intsony satria sarotiny ny tompotrano ary mbola midika zany ry havana fa maika ny firosotsika amin'ny vinatrano fiangonana tsy azontsika intsony kristoroa ka noho zany dia atotsika no ankalaza ny krismasy araka ny fandaminana misy fidirana indroa amin'ny 2 sasany sy amin'ny 4 mety gagitsika maninona ny misoratra anarana ny antony dia tsotra mba ahafahana mandanjalanja tsara nisan'ny olona amin'ny fidirana voalohany sy faharoa satria voafetrako nisan'ny olona ato amin'ny temple du Salin eo amin'ny 50 sy 300 eo ary mazava ho azy fa rehefa krismasy dia betsaka ny olona miangona raha ny tokony izy tsika raha tena betsaka dia eo amin'ny 900 700 eo miaraka amin'ny vahiny izay mandalo
ka manasa anareo isoratra anarana zany hifidy ny fidirana tianareo na ny voalohany na ny faharoa rehefa tonga atao am-piangonana ary koa ho alefa amintsika amin'ny alalan'ny serasera ny fiangonana ny roy ahafahanareo misoratra anarana mba ahafahanay mandamina zany milamina ny isan'ny olona amin'ny fidirana voalohany sy faharoa dia misaotra anareo ny manaraka izany fandaminana izany ampitiavana dia hoentsika mbavaka sady izany fotoana lehibe zany manaraka izany vita somatsara tamin'ny 13 ny volana novambra ny synôda lehibe any FPMA mbola ho avy ihany ny tatitra ny synôda afatry ny synôda izay tsy maintsy vakiana eto fa izao aloha dia ho tenenina amintsika ny valin'ny fifidianana ireo baofoibe lany nandritra ny roa taona manaraka dia tsy izy zany fa i Andriamatoa isany filoha synôdaly filohan'ny FPMA dia révérend docteur Seth Rasondraibe ny filoha-mpanampy mpitandrina pasteur Falimanana Rarindranto ny filoha-mpanampy laïka Andriamatoa Roland Raty Arson ny mpitahiry vola Andriamatoa Ererjona Ranavison ny mpitatam-bola Andriamatoa Jean Christian Andrianjatova angatahany izy hitsangana satria avy eto amin'ny tafitsitsy izy mba ho fantatry ny be somaro any tsy malala azy ny tonia Andriamatoa Rado Ramarotafika ny mpitandrina mpanodin-tsaina dia pasteur Jean Tedi Ramahery Jaona azafady dia falitsika zany miarabany namantsika zanaky ny fiangonana izay mbola lany indray eo anatin'ny mpikambany baofoibe ary mitondra azy ambavaka isika satria ny asan'ny baofoibe dia tsy mora ary mila ny fanohanantsika ambavaka ka dia mareta amin'ny asan'ny tompo ry havana ry namana ary mareta hatramin'ny farany mafita be fa ny tompo no ny antso anao mahazo mipetraka ianao fanaontsika no miarahaba ireo vahiny angamba zao ny iarabana ireo andihany zany farany amin'ny andihany satria androany ihany koa tsika dia rahaba ireo vahiny izay tonga nandritra ny taona ka dia raha misy vahiny sendra mandalo zao mbola tsy narabaina teto na hitoetra dia angatahana mba hitsangana eny am-pitoerana dia faly zay miarahaba anareo sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny tanànany Toulouse ary indrindra eto amin'ny FPMA Toulouse misaotra anareo feno satria azonareo natao nandeha tany amin'ny fiangonana hafa fa ny fidy niaraka aminay eto amin'ny FPMA ianareo ka ny feonareo niaraka tamin'ny feonay ny fonareo niombona tamin'ny fonay ary ny fanahinareo niarana sandratra tamin'ny fanahinay dia nanampy ny akony zao fitaopovavahana izao ka dia misaotra indrindra makasitraka tompoko dia mitsodrano anareo zay Andriamanitry ny fahasoavana zay efa nivimbonareo tonga soa eto ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto na hitoetra ianareo nandalo ary izy mbola ampirotsaka be dehibe ny fahasoavany sy ny fitahiny mba ahafaly ianareo fa voninahitry ny anarany koa dia tsarovy fa na oviny ianareo no mandalo na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse dia misotra indrindra tompoko afaka mitetraky nareo notanterahana tany Madagasikara tamin'ny faharoa ny volana septambra teo ny fanamasinana ny fanambadiany Ravelson Faniry sy Rakotoniaina Feizoro fatatsika moa fa ny baiboly izay atolotra an'izy ireo dia baiboly spesial ataontsika hoe sady natao fotsy satria zany ny lokony ny fanambadiana la Bible pour le couple no ny tsy fahatongavan'ny baiboly ratsy zao no tsy maintsy komandina dia zay tsika vao afaka mandray tanana azy ireo ka dia mangataka anareo mivady mba hiakatra ity arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana tolorana ity baiboly ity ary ho tsofindrano dia miara mifaly aminareo ny fiangonana amin'izao fiorenan'ny tokantranonareo zao ary indrindra manandratra ny vavaka rehetra sy ny firarintsoa mba aharenanareo tokantrano ary indrindra ahatonga izany tokantrano zany ho feno fahasambarana ho feno fifaliana
ary indrindraindrindra oaranjazalaso zazavavy ao amin'ity baiboly ity dia misy pejy anankiray ao amin'ty fanolorana ny hoe misy liste naissance et adoption mbola vidy izy io mbola tsisy anjaranareo mameno azy raha tsy diso misy 7 koa izy ato fa tsy voatery fianoana akory izy 7 ary zareo mpandinika teny malagasy dia nilaza fa tsy 7 laso 7 vavy akory ny hevitry ny hoe miteraha 7 laso 7 vavy fa hoe fito lahy zany hoe zay tianareo ho toa zany hoe tanteraka nisan'ny lahy ary 7 vavy izay tianareo koa no tanteraka nisan'ny vavy ka dia ho 7 laso 7 vavy tokoa dia fianoanareo arak'izay devolana ny fonareo fa indrindra arak'izay anambinany tompo anareo dia faly ny fiangonana manolotra anareo ty baiboly ity zao voasoratra ato inona no iarovany zatovo ny lalakaleany tsy voaloto ny fitandremana araka ny teninao salamo fa 7:7 ty baiboly ity dia atolotra nandrematoa ravelson andremam-pionona faniry sirakotiny aina nasandratry ny avo feizoro ho fahatsearovana sy fiarabana azy noho ny nanamasinana ny fanambadiny tamin'ny sabotsy 20 volana septambra 2024 dia mijery keo ato hoe 22/2022 hoe le ganagana mitarika atody sy zanaka zany io ka dia irinay ho anareo zany nitanterana atao amin'ny FJKM Ivato seranana vavadiny lanitra miteny dony zany rehetrarehetra zany ka dia ny irinay dia ny ahatonga anareo ho toerana anehon'ny tompo ny fahasoavany atobany ho an'izay rehetra ti azy sy mifikitra aminy dia mirary tokatrano sambatra ho anareo ny fiangonana manontolo ka dia mitehaka ny anehoana izany dia mahazo toa mamaky mahazo mipetraka nareo fanaontsika koa ny miarahaba ny zokiolona zay natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana novambra iny misy mirahavavy izy eto dia ramatora Boudtina Laurence tsy fantatro raha eo izy tsy afaka izy ary madame Siono Miriam dia faly zay miarahaba anareo mirahavavy natratra ny tsingeritaona naterahanareo indray miara-mifaly amin'ny fianakaviana fa indrindraindrindra izao dia fianakavianareo ihany satria nataony tompo raitapotsika noho ny ranony fampihavanana izay nalatsany tao Kalvari ka dia mirary soa anareo indrindra zay ho tanterahany tompo aminareo ane izay irin'ny fonareo rehetra ka ankasitrahan'ny fony koa indrindra hanomezana voninahitra azy sy azahoanareo mitombo amin'ny fiderana sy ny fisaorana isan'andro ka dia ninninona mahasoa ninninona mampandroso ninninona matehidera ninninona mitahiry anareo anatin'ny fahasalamana ny fahasambarana ary ny fifaliana dia ho tanteran'ny tompo aminareo mandrakariva ane izany ivavaka isika tompo amisaotranao zahay noho ireto zokinay ray aman-drenanay reto ny tahinao natratra ny tsingeritaona naterahany tamin'iny volana lasiny fitahinao zany fahasoavanao zany fa ny ompitiavana lehibe avy aminao zany isaoranay anao ary ankalazanay ny voninahitra ao dia mivavaka aminao zay ho azy ireo mba ampitsahanao isan'andro mandrakariva izay rehetra ilainy azahoany mivelona soa ka omenao andro lava izy fa andro lava feny fiadanana sy fifaliana dia arovanao amin'ny ratsy rehetra arovanao amin'izay manimba arovanao amin'izay mampisaraka aminao arovanao amin'izay mahafaty ary indrindraindrindra ifanatitra amin'ny zanaka manjafy tompo ny fitahinao dia rainay ianao satria mahay manao mihoatra lavitra noho izay nangatahana amin'izany vavaka zany isaoranay ny anaranao satria avo ary feno fitahin-tsoa dia amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy ilay tianay ary tianay hatramin'ny farany amen dia mirary soa indrindra tompoko mahazo mipetraka anao dia tonga amin'ny minitra ny trano isika izao miarahaba ny fiangonana amin'ny anaran'ny komiteny trano
Ny voalohany eo ampahafantarana ny fiangonana androany dia mikasika ny livre trano fiangonana. Efa volana maromaro zany no manoratra livre ny komitin'ny trano mikasika ny trano fiangonana. Io livre io dia document iray hoentsika mampafantatra ilay tetikasa trano fiangonana ho antsika fa nefa ho any koa ho an'ny VFPMA eto a Frantsa zany na ho an'ny any ivelany, ho an'ny instance any ivelany zany ohatra hoe andeha ho any amin'ny mairie tsika ampiseho amin'izy ireo hoe inona no tetikasa izay ataontsika amin'izao fotoana izao ka mety hoe mitady tany tsika, mety hoe mitady trano na amin'ny organisme hafa dia io document io zany no document officiel hoentsika mampafantatra ny olona hoe inona ilay projet ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'io dia efa misy ny fampahafantarana ny mikasika ny FPMA Toulouse misy ihany koa ny USPMA izay efa natsangatsika efa hoeritaona izay dia ao anatin'io ihany koa no ampahafantarana hoe inona ny zava-misy iaina amin'ny fiangonana nandritra izay taona efa hoe 5 taona nilazana teo sy ny fahasairanana mikasika ny trano iangonantsika sy anaovantsika ny hetsika isan-karazany. Ary dia efa ao anatin'io koa zany no anambarana hoe efa miantomboka ny tetikasa izao avy no zavatra efa nivolavolaina izao ny vola no eritreretina hoe ho azo zany hoe ahoana ny trano mety hoeritreritsika mba ahatonga atsika ahafahantsika manatanteraka ny asan'ny fiangonana. Dia mangataka ny fiangonana hitondra-bavaka ny fanatanterahana izany livre izany efa eo andalam-panatanterahana izy ka dia mangataka atsika hitondra-bavaka izany. Ny faharoa dia mikasika ny ezaka vitatsika. Averina kely tamin'ny oktobra satria misy fanontsinana ny tombo kely izy 2729 € ny ezaka vita tamin'ny volana oktobra. Ny volana novambra 4992 €. Ao anatin'izany dia nisy nihetsika nataon'ny sampana lehilahy kristianina tamin'ny volana aogositra 2024 ary dia narotsaka izy ireo ao amin'ny trano fiangonana manontolo ny vokatra azo tamin'izany hetsika izany ary narotsaka izy ireo tamin'ny volana novambra teo izay mitetina 2674 €,94. Ny vola eo am-pelantanana zany amin'izao fotoana izao any amin'ny solde bancaire tamin'ny 30 novambra dia 54 486 €,25. Izany hoe 7 faingo 9 isanjato ny ilay 300 000 € izay ezahantsika ho azo hatramin'ny farany taona 2024 izay zany no tratratsika ary dia misaotra an'Andriamanitra tsika amin'izany rehetra zany misaotra ny rehetra izay efa entaniny fanahy nandray anjara ary mbola anantena ihany koa ny fandraisan'ireo izay mbola misalasala anjara ary vavaka isika. Ry Tombandriamanitra eo misaotra anao izay tonga ety amin'ny antsasa-dalana amin'ny 2022-2023 izay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao ny amin'ny ezaka efa vita, misaotra anao satria ianao no nanome ny fitahiana rehetra na ahafahanay nanao ny ezaka. Entany mandrakariva izay fanahy eo mba tena anana fanoloran-tena madio tanteraka ny fiangonanao mba tena homendrika ny anaranao tokoa ary mba hijoro vavolombelona amin'ny fahalehibiazanao amin'ny alalan'ny asa izay tanterahan'ny fiangonanao. Dia ampahirezo mandrakariva izahay amin'ny fanatanterahana n'ity tetikasa ity, ianao no mbola ametrahana izay rehetra ho atao, izay rehetra mbola kasaina ary ianao no amelombelona ny fiombonan'ny fiangonana amin'ny fanatanterahana izany. Ianao fanahy masino no ampiendana anay any anatinay tsirairay avy ihany mba tena ho vaindohan-draharaha aminay tokoa ny fanalehibiazana ny ambaindain'ny fiainan-danitra. Dia tanteraho tokoa araka ny alehiben'ny famindram-ponao ary ianao nanokatra ny varavarana rehetra amin'izay fangatahana rehetra mbola ho atao any amin'ny instance any ivelany izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
tokany fotoana zay andraisana manokana ireo vaovao rehetra tonga teto amin'ny tafo Toulouse nanomboka tamin'ny volana Novambra 2024 zany ka hatramin'ny anio ka angatahany ianareo mba hiakatra ity tompoko azafady na izy zany tonga tao anatin'izay elanelam-potoana zay volana Novambra 2024 ka hatramin'ity androany ity aza misalasala tompoko mandroso ety mitsangana ety amin'ny altara ety nareo ton'lohany eto ngamba afaka mandeto aloha ka eto aloha fa maromaro tsika ka mantsitsomby hoy izay voasoratra tao amin'ny Romanina teo mitodika amin'ny fiangonana ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa voninahitr'Andriamanitra tsy fombafombo zao tsy natao fotsiny zao hahafaly an'ireto na mety koa hahafaly antsika fa tena fanirin'Andriamanitra mihitsy ary baiko ny tompo mihitsy no azahoantsika mandray fa isika reto tamin'ny fotoana andro ny raisin'ny tompo ho isan'ny vahoakany ao amin'ny fanjakany na dia teo azy zany fotoana maro samihafa tao amin'izany ary endrika zany izao fandraisantsika ireto namantsika vaovao reto mitodika aminareo kosa zay tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse ary indrindra maniry soa anareo zay na dia fantatra ihany aza hoe mahafinaritra Toulouse misy mahafinaritra kokoa saingy izao tsy dia le mahafinaritra loatra no tena mahasoa ka ny irinay ho anareo dia ahita zay tena tadiavinareo sahaza anareo eto amin'ity tanàna ity ianareo raha ho an'izay miasa asa ho an'izay mianatra fianarana ary eo amin'ny ara-panahy koa dia eo anivon'ny fiangonana ary dia engane ilay tompony tantana anareo eto ahatanteraka ny antony nahatongavanareo ary mbola hitantana anareo isan'andro ary tsarovy fa ny fiangonana dia manohana anareo mandrakariva ka raha misy izay azahoana amin'ny fanampy dia aza misalasala manatona ny dekona manatona ny mpitandrina manatona ny sampana fa ho prezentena aminareo eto moa ny sampana 8 eto amin'ny fiangonana rehefa avy eo ka dia faly zay mandray anareo ka ny fomba ndraisanay anareo dia amin'ny alalan'ny tehaka afaka leva ve le sans fil azafady technicienne eny ary angatanareo mba androso kely aty anoloana satria hotono afaka miso présenter tsara ianareo satria zay mihitsy le fandraisana anareo vaovao tiana ho fantatry nareo hoe izy avy tsy hoe ho lava be akory le izy fa fotoana manokany ty ahafahan'ny fiangonana mahafantatra anareo dia aza menamenatra fa aty akaiko ty azafady mandroso tompoko mandroso fa tsika samitsika ihany ty tazomika le micro noho ny famehana ara-pahasalamana fa nareo miteny zany Priska avy any Ivantry Antananarivo. Tonga soa. Raissa avy any Antananarivo. Randriano Menjanary Manoiso avy any Antananarivo.
Gisèle Randrenalson avy any Antananarivo. Andriamasy Clarisse. Niarvola avy any Fort-Dauphin. Andrintsoa avy any Taolaniaro. Ravelson Faniry avy any Bordeaux taloha fa noho ny vady sy ny asa dia tonga eto Toulouse. Somianta Rakotondrafatra avy any Paris dia izy no anay Rakotondrafatra dia zandriny any Salama moa dia any trano sy ny dadany. Rakotoarvonioty avy any Antananarivo. Raha mety dia lazao avy ihany ny fiangonana mba fantatray hoe fiangonana aiza na iza. Rehefa raha mety ho ia. Fiangonana Ambohitately. Ioby Razafin-Dranaga tao tany fiangonana tany Alemaina tao München no nivavaka dia nanaraka vady koa nahatongavako eto. Mirana avy any Antananarivo, efa elaela ihany any tonga teto tao Ambohijatovo fitiavana taloha. Raha tsy ferana Nadia Vola Patricia tany Lyon teo aloha dia mifindra eto mianatra. Andriamiaja Mito Maria Nady avy Anala Mahitsy. Andriam Fénancy avy any Clermont-Ferrand. Tahirso avy any amin'ny fiangonana Ambohijatovo fitiavana. Tovomanana avy amin'ny FJKM Ambohipo. Nivo vadiny avy amin'ny FJKM Ambohipo. Meyel. André Rakoto avy eo amin'ny FJKM Ambodifahatra Martyr. Mianta avy amin'ny FJKM Akatofotsy. Mianta avy eo amin'ny FBB Akatofotsy. Rassamana Miary avy any Marseille. Ardine avy amin'ny Antananarivo. Davidson Mengaly avy ao Manasary FJKM Manasary Fanantenana. Sambatra avy amin'ny FJKM Manospatrana. Michel avy any Clermont. Izy vadiko i Voangy. FJKM Lazaina, Ranivo Martyr. Miaro. Dia misy sœurany any manela invité amin'ny anniversaire-n'olona. Fifiny anarany, Fity. Dia faly zay nahaka ny teny mpitandrina teo fifaliana ho an'ny fiangonana no mandray anareo. Ary dia rehefa avy eo moa zany misy fialana hetaheta kely iarahantsika miaraka amin'ny solotena amin'ny fiangonana. Dia miaratsiny fa tsy afaka ny ao daholo tsika rehetra fa kely ny toerana fa mino fa miombona amin'ny zareo tsika na dia tsy ao anatin'le fialana hetaheta azy. Ka dia mena amin'ny pasteur ny fitenenina fitondrana mivavaka an'izy ireo. Saotra tompoko. Hitsangana isika hivavaka ho azy ireo. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mpandahatra ny fiainanay ianao ary tsara ny fandaharanao. Misaotra ny tantana ireto havanay ireto tonga soa eto amin'ity tanàna ity ary avondronao zahay ho isam-piangonana ho vatantenanao izay manome voninahitra anao manompo anao fa miara mandray ny fitahianako avy amin'ilay Andriamanitra tokana iombonanay. Dia rainay ianao noho izany. Dia mivavaka aminao izay ho an'izy ireo. Ninona tompono tokony ho azy. Ninona mahatanteraka ny antony nandehanany eto. Dia nao anampy, anafy hery ary indrindra nambona azy amin'izany ka sady fisandratany voninahitra ao zany. No fisaorana mitafotafo atolotra anao koa sy fitombona ho azy ary ny fantanteran'ny fiainany. Ninona kasitrahana, ninona tsara, ninona mame voninahitra anao ary ninona mampitombo ny hafaliany dia tanterao zany noho ny anaran-tsoan'i Jesosy. Misaotra ray. Amen. Amen. Dia mahazo mamonjy ny toerana ianareo asa dino fa rehefa vita zany ny fanompoam-pivavahana dia misy diakona hitarika anareo ho ato amin'ny efitra fiainana hetaheta. Misaotra tompoko.
dia tonga amin'ny fotoanany fanatitsika izao ry havana ataontsika ny hira telo sy telonjato ho tatazana ny rakitra ho an'ireo izay andoha amin'ny carte bleu dia isy dekona ijoro eto milahatra dia nizao ianareo mba ahazony fanatazana mandroso ataontsika ny hira dia ho tatazana ny rakitra tsaroa fa izay mamy amin'ny fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Mitsangana isika manolotra ny rakitra amin'ny rehefa voatondro.
mipetraka isika. Tonga mivavaka fangatahana isika mangataka ny tompony anjara mba handroso amin'izany. Dia mbola hiaraka hivavaka isika tompoko. Dia mbola velom-pisaorana anao an-trano ny fonay ry Andriamanitra rainay eo. Rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Fa tanteraka soamantsara ny fanompo-pivavahana izay nataonay teto amin'ity tempolo masina ity androany. Misaotra raha eo fa fahasoavana lehibe avy aminao no mbola nahafahanay nanandratra ny feonay ny deranao ary nandray ihany koa ny hafatra avy aminao. Tehirizo ny sambatan'olona mba hijoro vavolombelonao mandrakariva, na amin'ny teny, na amin'ny toetra, na amin'ny asa, mba tena ho fahazavana tonga ny olona hitady anao sy hitodika any aminao ary handray anao ihany koa ho tompo sy mpamonjy azy. Satria efa nahazo maimai-pona izahay ka hizara maimai-pona koa amin'ny fahatsaranao sy ny fahamasinanao. Tianay tompo ny mitondram-bavaka ireo izay namoa malala, mba ianao no ameny banga sy ampitraka azy ireo indray, ary aoka mba ametraka ny fiainany mandrakariva eo aminao izy. Mivavaka aminao koa izay tompo ho an'ireo izay tojo fahasahiranana, n'inona antony, n'inona endrika izany fahasahiranana izany. Efa nitonona ho mpamonjy anay ianao, meteza hijery azy sy hanafaka azy amin'izay mahatery azy ary indrindra ampiseho aminy fa Andriamanitra tompony zavatra rehetra ianao ary mahay manome azy izay sahaza. Angatahanay ianao mba hamany olana ary mba vangio sy hitondray fampaherezana avy aminao izy ireny. Entinay eo aminao koa ireo anatin'ny aretina, na ny tokantrano, na ny amin'ny hopitaly, hitondray fanasitranana tompo, taio ny asa fitsaboana rehetra, omeo hery ny fanafody ary omeo fahazavan-tsaina ny mpitsabo, ary izay tsy vitan'izy ireo dia ianao no hanatsotra ny tananao mahery hanendry ny loharanona aretina rehetra ho afaka aminy. Fa ianao no tena mpanasitrana, fa ny mpitsabo dia fitaovana fotsiny ihany. Mivavaka aminao izahay ho andreo rehetra izay nandray fahasoavana mba hizara sy hankasitraka anao amin'ny zavatra rehetra. Mitondra-bavaka ihany koa izahay ny amin'ny fandrianay sy ny etaetanay amin'ny fananana trano fiangonana, mba ianao ny asa mahery tompo hantanteraka izany. Fa iza moa no asakana tompo raha ianao no miasa. Mivavaka aminao ihany koa izahay amin'ny asan'ny fiangonana eto anivon'ny FPMA, ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny sambatanambaratongany. Ho fitaovam-piasana mahomby ao aminao ireo, hialoha lalana ianao satria tompon'ny asa, hanome saina sy fahalalana, fahendrena, ahaizanay mitondra tsara. Taio ny asa fitoriana filazantsara maneran-tany, mba ho ambininao izany, mba hahatonga ny fiangonana ho fanasina sy fahazavana marina tokoa, ary ny teninao ho ambinina ary tsy verina aminao raha tsy efa nahatanteraka izay nampanondranao azy. Mivavaka aminao ihany koa izay tompo ho an'ny mpitandrina sy ny ankonany, taio mandrakariva izy mba tsy ho reraka na ho sasatra amin'ny asa fanompona izay nandranao azy. Omeo ny hery fanahy avy any ambony izy mba hatanterahany ny asa tsara amin'ny fiantsoana izay niantsonao azy, ary omeo hatrany ny fahasoavana avy aminao. Mivavaka koa izay ho an'ny Madagasikara, ianao anie ny tany mpitondra, hanome fahendrena sy tolotsaina mba hahatonga ny vahoaka malagasy hiaino ao anatin'ny filaminana sy ny fiadanana ary ny fandriampahalemana sy ny fandrosoana. Dia taio ity firenena mandray anay ity sy ny mpitondra ao aminy mba hanjaka eto ny fiadananao mba hiadananay ihany koa, dia amin'ny anarantsonao tompo no angatahanay izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Amen. Dia mamarana izao fotoana izao sika ataontsika mpitsanganana mialoha ny afatra sy ny tsodrano
ny fanampy ny faefatra amin'ny roapolo ka ny andininy voalohany. Fanampy ny faefatra amin'ny roapolo andininy voalohany mialohan'ny afatra sy ny tsodrandro. Mikeleza mevava wanizao tontolo izao mijoro mitory mamafaza teniso fa ny tompo be fity no manoanana sarotra ny lalanao kanefa matokitoko andrandrano ny masonao fa mbola ao ny tomposo izy no aminao ka mpandresiza o mahereza fa ny tompo mombana izy ho aminao ka mpandresiza o mahereza fa ny tompo mombana. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Na izy ianao no maniry fiainana ka ty andro maro ahitana ny soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy teny fitaka alaviro ny ratsy ka manaova soa mitadiava fihavanana ka arao zany. Dia ho tanteraka amintsika ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hiantra anareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompomy-tompo. Dia makatsy amin'ny salle de réformateur zany nireo isika vaovao vao tonga. Et pourquoi